Mamboatry firenena kolokolo io aoka zay ny kolikoly io kolokolo io tena mila rasaina io kolokolo io aoka zay ny kolikoly io kolokolo io mampandroso ny tanàna io kolokolo io fandaharana ho fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly vokary ny bianco na ny broma leo tena iadina amin'ny kolikoly voarara io rakamara voarara ny lalàna kolokolo io aoka zay ny kolikoly aingam-pandeha ny fametrahana ny politika anatiny edina amin'ny kolikoly amin'ireo androm-panjakana sy sambandara-panjakana mitaky vokatra madio mahitsy ary aingana ihany koa nefa zany miaraka amin'ilay fomba fiasa mampanao anio sy rahampitso dia ny eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena no miantrano ato amin'ny aoka izay ny kolikoly efa nakantoavina atao anatin'ny filakevitra ny gouvernemanta ny 2 martsa 2024 lasa teo ihany koa ny fametrahana izany raha matoa mialosora zanarivony talemy sahanandrarahara lalàna eto anivon'ity departementa ity inona aloha na resy lahatra anareo ametraka ny PLCC na ny politika anatiny idina amin'ny kolikoly sotra tompoko voalohany indrindra aloha ny akoatrany maha hoe tsy maintsy atao satria voafaritry ny lalàna fa adidy tokony ho raisin'ny ministra ny fametrahana ny politika anatiny amin'ny ady atao amin'ny kolikoly eo anivon'ny ministera akoatra izay dia resy lahatra izahay ny amin'ny tokony hitompon'ny departementa ministerialy ny ady atao amin'ny kolikoly zany hoe tokony ho tompony mihitsy ny departementa tsirairay avy amin'izay ady atao amin'ny kolikoly izay ary izay moa no efa nipetraka tao anatin'ny fiara-miasa tamin'ny bianco amin'ilay nametrahana le hoe mode opératoire faire zany hoe ny departementa ministerialy mihitsy no mandray an-tanana ny ady atao amin'ny kolikoly zany hoe les côtés prévention ao anatin'ny ady amin'ny kolikoly voalohany indrindra zany zay fitompona ny ady atao amin'ny kolikoly zay faharoa dia ny hoe fandrindrana ny ady atao amin'ny kolikoly eto anivon'ny ministera sy ny tafika malagasy izay sahanin'ny ministera satria tokony hiainga avy aty ambony ny FDB hitondrana an'izay ady atao amin'ny kolikoly zay ireo zany no tena nahatonga ny ministera ny fiarovam-pirenena nanapa-kevitra ny amin'ny tokony amoahana andraisana anapahana nyity politika anatiny ady atao amin'ny kolikoly eto anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena ity aoka zay ny kolikoly rehefa tafapetraka ary zay hoe politika anatiny edina amin'ny kolikoly zay aiza ho aiza ny fahavonona anareo entina manatanteraka an'izay mpamola volanana io drafim-panatanterahana io zahay ankehitriny na izany tsy izany nefa efa misy hatrany ireo hetsika isan-karazany atao ao anatin'izay ady amin'ny kolikoly izany ny teboka lehibe ao anatin'io drafim-panatanterahana io moa dia ny fampahafantarana aloha ireo ratsa mangaika ny ministera sy ny tafika malagasy ny votoanton'ilay politika anatiny ady amin'ny kolikoly eto anivon'ny ministera ny faharoa manarakaraka izany dia ny fampahafantarana n'ireo tompona andraikitra eny anivon'ny ratsa mangaika isan-karazany ny andraikiny ao anatiny izany fanatanterahana ny politika anatiny amin'ny ady amin'ny kolikoly izany satria isandrahaka eny anivon'ireo ratsa mangaika ireo ny fanatanterahana n'ity politika ity dia ao anatin'ny famolavolanana io drafim-panatanterahana io zany zay ankehitriny fa afaka resahana sahady hoe miresaka ny fandahara-mpanabeazana momba ny ady amin'ny kolikoly io drafim-panatanterahana io zany hoe programme d'éducation et de prévention miresaka ihany koa ireo axe stratégique zany hoe aiza no tena sehatra hiantsoroana heverina fa hoe prioritaire heverina fa hoe vaindohan-draharaha amin'ny ady amin'ny kolikoly raha ohatra ka ny sehatry ny fiarovam-pirenena no resahana ao anatin'izany ohatra ny fifaninanana hidirana ho mpianatra manamboninahitra ohatra ihany moa zay dia ao anatin'io politika anatin'ny ady amin'ny kolikoly io ihany koa ny mahakasika ny fanaraha-maso sy ny tomba natao ny amin'ny politika anatiny satria marina fa hoe tsara ny manana an'ilay politika fa mila tombanana ihany koa hoe tratra ve ny tanjona tsy hisiny kolikoly ao anatin'ny fanatanterahana io politika izay ny volavolany ministera io ny ambangovangona izay dia hoentiny lehibe ny cellule anticorruption eto anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena rapitso kapitaine Randriamanarivo Erika aoka zay ny kolikoly io kolokolo io tena mila rasaina io kolokolo io io kolokolo io mampandroso ny tanàna io kolokolo io fandaharana ho fanentanana momba ny ady amin'ny kolikoly vokary ny bianco na ny broma leo tena iadina amin'ny kolikoly voarara io rakamara voarara ny lalàna